miaravaka anareo fianakaviana ho amin'ny tompo tratran'izao andro lehibe zao ankalazana ififil sy FPL ny fahaterahan Jesosy sy mpamonjy sy mpanafitra antsika. Eny tena andro lehibe tokoa satria tamin'ny alalan'izany fahatongavany ety ambony tany izany no nahatonga antsika ho afaka amin'ny fahotana sy ny fahafatesana ary ny fanjakan'ny bevolo. Raha toa ka minina sy mifikitra amin'izika koa natokany fifila sy FPL ary izao takariva izao mba hanolora ny fanatom-piderana sy fisaorana ary fakasitrahana tanteraka ho an'ilay tolotsitoa ka dia ho azy reriany eny amin'ny voninahitra. Arahaba-riavan-drehetra izay falifa tsy mandro rehetra, arahaba-riavan-tiany fatratsy ny taom-pifaliany. Noely no ankalazainy dia fety izay tena lalainy fa teraka Jesosy mpamonjy tonga hitondra ny vonjy. Velon'aina ka samy tafita, tafahoana sy mifankahita, na miantitra na ny tanora, indreo samy velon'akora. Tratry ny andro Noely ka mibitika tozazakely, ity ny fotoana tenaina iraviraviny fosiny saina. Na misy aza izay mampahory, tsy mba rendrika izany tsy akory, mionja ny tany midona, tsarona fa tsy nampirona. Adiny tanteraka izany, fa niako izay reheran-tany, arahaba amin'ny famalivaly, Noely dia tonga hampifaly. So arahaba ny havatiana, fa tratry ny taom-pifaliana, hitondra firavoravona ny Noely izay tonga tsarona. ka faly mioby ny mponina an-tany, daty malaza tsy maintsy tsarona arahaba ary sika fatratra amin'izany. Tonga ilay ora falifaliana, andrasana ela nandritra ny taona, andro andrasana ny fitahiana, arahaba daholo ianareo manoloana. Tonga ny fetin'ny krismasy, naterahan'ny tompo Jesosy, zanaky ny avo hitondra ny vonjy, arahaba ary sika na azo mpamonjy. Ny anjely mipetraka an-danitra ambony, tsy nety nangina tsy nety ny tony, ny kalo ny ira ary nidina ambany, arahaba daholo ny ray aman-dreny.
Ny fetin'ny Noely ny tonga izao, hitondra ny vondro, ho aiso anao, koatiara-baina ny zoky zandry, nahazo mpiandro sady mpiandry. Arahaba daholo ny aha-rehetra, nalaza vavy eteza eteza, fanisirana ny rehetra, dia arahaba nareo sabisa. Isatrasidera aliasina kosa, atolotsika ho angay ao ambony, fahafasoavana be miavosa no efa nomeny ny mponina tany. Zany Ravao mamerina bakavaka, indreo anjely maro miandry fotoam-bavaka. Ilay teny dia tonga nofoka noho natatana, io no mpamonjy sy mpanafaka tomany. Mirana sirafo ireo biby tao am-pahatra, manatrika ampanajana ilay mpanjaka tao an-danitra. Maria sy Josefa, indro mahina avokoa, mandinika lalina ity fitiavan-dray tsy toa. Arahaba hoy ny tany tonga soa aty aminay, azo omena tsiny re raha to tsy mahay mandray. Atao hoana moa na dia tranon'omby no mendy, azafady indrindra rery mpanjaka am-bolamena. Na dia lavitra ny lalana dia tonga ireo magy, nanatitra ny fanomezana sady tonga mba hamangy. Ny mpiandriondro koa ny za lay zaza mena no lazain'ny anjely tao an-tsano Betlehema. Ora feno fanginany ny aliny fity, otrondre biby maro le tompo sy mesi. Olombelona izy tamin'izay no mba nisaina tao am-pony, otsanao ny foko nefa atao ane ny sitrapony. Efa ela no voalazo fa indray andro any, hitena fa izay mbola iveriny eto an-tany. Eny tanteraka izany, ka teraka ny mpanavotra, ekeo ho azy milaza arkeo ny voninay. Elona, lasa treo ny senisen'ny sitomany, levonatreo ny etraketrakery-tany, lazao sy torio fa io zaza zay voateraka, lay mpamonjy sy mpanavotra reo osa sady reraka. Asandrato ny Hosana, fentesy ny Gloria, ile sombenombeno ny lasany Mesia, ambara ho reny izao tontolo izao fa Kristy mpanavotra. Afaka hamonjy azy na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Emmanuel.
Rinoely mamy fotsiny famonjena mila anao hatrany nosy maro firenena mangetaheta fiadanana ny voary manontolo na ny ory na ny tanana ny antitra sy maintsy volo. Rinoely noely mamy naterahany Mesia arabaina anao raha ataony ka hamono ireo maniry ampahery ireo mahantra ampifaly ireo kivy hitsabo ireo mahantra sy voan'ny Krisy. Ry noely mamy firavony ny fiangonana mba le vony re ho lany ny ilolo-posy ny fialonana ka finositiavana ny fanitretena lay fozary ny gazana mangetaheta famonjena. Noely mamy fiteranan'Andriamanitra mankalaza anao ny tany mioby anao ny lanitra lay mpanjaka mananjina tonga mba hanavitra ka mihira fifaliana ny mpanota tsy matao. Noely mamy andro sosy fifaliana mba fafao ireo tomany ka mitera ampiobiana afaka ny jara maro tondraka ny fandresena fa teraka ilay mpamonjy antoka ny famonjena. La
vono a raha sokotiana andro ino androany no somety mety hafaliana ny voary erantany Orsandro tiako loatra andro soa tokoa anio fifaliana hatrany akoatra no ely izany tadio kinona zany moa ity noely voambara ary fetiniza koa fa tsy dia mazava tsara andro soa ny noely fety tena manandaza toy ny taona totately fa tserovana lay zaza iza moa ty zazakely ankalazaina tao izany ka natonga ny noely ho fifaliana eto an-tany ino irakin'ndrainy amin'izeny asianao tena zazan'olalainy ka obio sy ankalazao fambataiza kosa moa no naterahan'ito zaza moa tsy tany an-dapasoa fa izany no sahazo tsy dia tsiry sandritiana diso ny fihevitrao fa misedra fiafina tao an-tranombo tao ka mololo no nasolo fa tsy nisy ny kitoa arina ny anaran'ity zaza movy mba fantatrao raha tahiny ka voalaza tela zao sy ambarao Emmanuela na Messi no anarana no meno ilay mpamonjy ny mani zaza nompalendreny kinona zao no mety ho anatsahana azy zao moa anao sakafo pety saijanona amin'izao ny toetra tsara koa dia irin'ilay Messi tiany no ny vatsosoa sitrany ka matoky i Jesosy tompo ty ndreto zay fa manoloana tsy aditra sanatria fa mankalaza ty fotoana ny fonay madio no atolotraiko tompo ka mba raisy re anio fa mivonina ano amen